ao anamariny ity resaka fifidianana ity. Misambadidaka tanteraka ny saim-bahoaka sy ny mpanara-baovao manoloana ity resaka fifidianana ity. Mazava aloha, ny voafaritry ny lalam-pandrenana malagasy fa 5 taona no fepitoam-pitondrany filoham-pirenena iray eto Madagasikara. Aorian'io noho izany dia tokony iroso ao anatin'ny fifidianana ny vahoaka malagasy izay tena tompony fahefana feno. Ny fanontaniana mipetraka hatreto dia ny hoe tena vonany anao fifidianana tokoa ve ity fitondrana mijoro ankehitriny ity? Raha ho an'ny vahoaka malagasy dia hita tsy sapa fa samy miandrandra fifidianana avokoa ankehitriny. Dia iaina mpitondra hafa indray manomboka ny Janoary 2024. Efa samy tonga saina manoloana ny krizim-piainana miseho amin'izao fotoana ihany koa angamba no antony. Raha bangony atokana mantsy dia firenena resy Madagasikara ankehitriny. Resy ny vidim-piainana ny malagasy, resy ny fahantrana, resy ny tsy fanananasa. Raha mpitondra nanana fahendrena sy tena nandinika ary mahafantatra ny fiainam-bahoaka dia tsy nirotsaka no sady miala amelohan'ny fotoana no tokony ataony manoloana izao olana maro lafy miantraika amin'ny vahoaka malagasy izao. Azo atao tsara ho an'ny firenena iray ny manao fifidianana amelohan'ny fotoana, na ny minisitra aza miaiky fa mandalo krizy ny firenena amin'izao, rempotra ny vahoaka malagasy. Hoy indrindra mantsy izy hoe ny krizy misy tompoko dia krizy ara-tsosialy sy ara-toekarena, krizy socio-économique. Ny krizy misy tompoko dia krizy ara-tsosialy sy ara-toekarena. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe koinona no mampijirijiry, tsy fampiresahana rehefa mahatsapa fa tsy manam-pahaolana sy tsy nitondra tombotsoa ny vahoaka malagasy araka ny nampanantenaina ireto mpitondra ireto. Izany krizy sosialy sy ekonomi izany ve no nampanantenaina tamin'ny fampelezan-kevitra fa omena ny vahoaka malagasy? Tsy tonga ho azy ny filazany ireo solombavam-bahoaka sasany milaza fa tokony ametra-pialana na tsy hirosaka intsony io mpitondra ankehitriny io. Hoy indrindra mantsy ny fanazavana hoe anao president nilasaka ho filoham-pirenena satria nieritreritra hoe afaky hitondra vahaolana hialany ny malagasy amin'ny fahantrana. Efa nanao ny vitanao hanao zay, nanao ny vitanao hanao fa tsy tafavoaka le zavatra raha mahita karaha zaho amin'ny toeranao fa za tsy amin'ny toeranao, aleo avao koa miala-pahendrena ka mandany vola sasy fa anao tsy ho tafapetraka eo sasy fa io tompoko tsy homenay anao sasy. Vahoaka zao solotegna ny vahoaka zao miresaka zao ary zay ny eritreritry ny vahoaka malagasy ny ankabeazany vahoaka malagasy rehetra. Leo zahay fameриverea, leo zahay fijalia, leo zahay politika anjoanjo, leo zahay politika fitiavategna. Mazava izany solontenam-bahoaka ny solombavam-bahoaka midika io fa ny malagasy iray manontolo mihitsy no efa mitaraina amin'izao fotoana fa mahantra sesahirana mafy. Lay mpitondra nefa da mbola miziriziry fa mety ny ataon'izy ireo amin'izao io. Voiziny sasany mafy amin'izao ny resaka hoe tetezamita amin'ny endriny ahoana moa no tiany sasany ho atao eto, satria raha ny feo mandeha dia aharitra roa taona izany tetezamita izany. Nanamafy io rahateny filazana nataony solotena ny vondrona Eropeanina iny, milaza fa tsy manakana ny roson'ny firenena ao anatin'ny tetezamita izy ireo raha toka izany no ifanarahany rehetra. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe ny malagasy iray manontolo ve no mahazo tombony amin'izany tetezamita izany sa mpanao politika vitsivitsy izay tsy misy afa-tsy ny angorona sy ameny posy mandritra ny fotoana ipetrahany eo? Anovan'ny fiainan'ny vahoaka malagasy izay efa latsaka ao ankadin'ny fahantrana ve ny firoson'ny firenena ao anatin'ny tetezamita izany? Firenena milamina sy manana ambombava zay Madagasikara ny taona 2024, mbola 900 lasaka kely ny arkarena fahaobeny taona 2024. Ireny no krizy niainan'ny vahoaka malagasy nandritra iny tetezamita iny. Maika vefa ao anatin'izao fitondrana sy firenena bankiropotra sy miariary masoany fa tsy manambola izao intsony. Raha ny tokony ho izy dia tokony hitsahatra avokoa aloha ny asa rehetra fa ny fifantohana amin'ny vola anatanterana io fifidianana io no tokony imasony ny fanjakana. Hatramin'izay ain'ireto mpitondra ireto ny nanodikodina vola tokony anaovana zavatrafa ho ampiasaina amin'ny zavatrafa. Koa inona ny olana tokony tsy anaovana izany ankehitriny mba iroson'ilay firenena ao anatin'ny fifidianana milamina? Tena misy zavatra tsy mazava sy manjavonjavona
tahaka ireo fokotany anarivony noforonona fotsiny tao Toliara ity resaka fifidianana ity amin'izao. Averina ihany fa ny ady hevitra tokony ho isy eto izao dia ny hoe ahoana ny fomba isina fifidianana madio, manao ahoana ny lalam-pifidianana, tena mitondra any amin'ny fifidianana ho tena safidin'ny malagasy ve? Ity no fanazavana nataon'ny ministry ny serasera io no sady mpitondra teny ny governemanta. Apetrako tsara fa ny lalam-panorenana ny mamery fahefana ny vahoaka malagasy iroso makany amin'ny fifidianana isafidy an'izay olona tiany hitondra azy dia ho tonga amin'izany tsika amin'ny farany ity taona 2024 ity dia ajaitsika izay fotoana ny fanomezana amin'ny vahoaka malagasy tompony fahefana izay. Dia ampetraka ny fanontaniana hoe fa oviana moa ireto mpitondra ireto no mba nanaja izany lalam-panorenana izany? Ao anatin'ny lalam-panorenana ve ny gouvernoura? Ahoana ihany koa ny fitsaban'ny Rajoelina tamin'ilay fitsipapitokisana izay nataon'ireo solombavam-bahoaka ireny? Manome alalana ho amin'izany ve ny lalam-panorenana? Raha mahakasika ny fifidianana manokana, raha mahatsapa ny mpitondra ankehitriny fa tokony hajaina ny lalam-panorenana. Manino no mbola manana olana arabola tsy ahafahana manao fifidianana ny seni? Inona no tsy hanampiana ny teti-bola ho an'ny seni mba anaovana io fifidianana io? Raha fanjakana efa niomana anaja lalam-panorenana izany, roa taona na herintaona tsy farana ny fotoam-pitondrany, efa nanomana teti-bola iray manontolo irosoana amin'izany fifidianana izany. Ny tety androm-pifidianana azy ity hatramin'izao mbola tsy navoaka ny mpikamba ny governemanta ihany. Fa angano filazana nataon'ny ministra io dia ampilazana fa manaja lalam-panorenana ny fitondrana Rajoelina. Pirofo mitohoka amin'ny tendany fa mbola ady la politika no misy eto amin'izao fotoana ho an'ireo antoko sy mpanao politika sasatsasany fa tsy mijery vahoaka akory. Ny hita aza dia tsy misy afa-tsy ny antoko tima ihany hatreto no mitaky anaovana izany fifidianana madio izany. Hitantsika ireny fanentanana ataon'ny filoha Marc Ravalomanana ho an'ny olom-pirenena isoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana ireny. Ity antoko ity hatreto no hita ho mandray andraikitra sy mifantoka tanteraka amin'ny fanajana io lalam-panorenana io. Ny ady hevitra tokony isy tokoa mantsy izao dia tsy misy afa-tsy ny firosoana amin'ny fifidianana madio sy mangarahara. Hoy indrindra mantsy ny fanazavana hoe misy ny mpanohatra dia misy ny mpanohatra. Ny any fantatra dia izay tiako Madagasikara ihany sy ny ao nivony RMDM. Izahay hoy aho teo mba fisiko ny teniko teo tsy mieritreritra nyzany teteza mity izany na kely varavety ara. Fa ny zavatra ny tanjona sy ny zavatra efa namafisinay hatramin'ny faneho-kevitra zay renareo ny aratsika anandre tamin'ny anao manjery hoe fifidianana ny irosoana ahoana ny teti-bola satria mbola 45 milliards ariary fotsiny teo aloha teo tamin'ny LFI 2023 na ny lalàna feny teti-bola 324 iny zay ihany ny voasoratra tao. Dia nefa milaza manam-bola le fitondrana, milaza tsy manam-bola dia tsy fantatra ao ihany. Fa za tsy manazavatra ambara mihoatra an'izay nenay fifidianana. Nefa alohan'ny irosoana amin'ny fifidianana mila mazava amin'ny fitsipy-dalao. Tokony ho ararotiny zao fotoana isiny ny fivoriana ara-potoana ny antemeram-pirenena sy olombavambahoaka zao ikitihana zay tokony ho kitihana. Satria misy ny tokony ho kitihana ao anatiny io. Misy ny tokony ho ambarana satria misy lesy koa dia ararotiny sasany hoentina hanodiko-dinana ny voka-pifidianana. Zay zany le fanahinana e. Zay nge zany matomy teny andray zavadray dia mba ny tsy atongavana mikorotana sy sanatria fifandonana zay mbola apletika indray an'le firenena na ara-toekarena amin'ny lafiny maro. Zay fotsiny le zavatra tsotra kely. mazava izany. Fifidianana no tokony irosony. Raha misy milaza fa tsy tokony hikotihana ny lalam-pifidianana dia mipetraka ny fanontaniana hoe iza no mahazo tombotsoa amin'ny tsy fikitihana ny lalam-pifidianana io izany. Raha tadidintsika tsara aza dia nilaza i Rajoelina io nandritra ny fionany tamin'ireo diaspora tany Frantsa fa ho isan'ny mpifidy izy ireo amin'ity taona ity. Teo ihany koa ny filazana fa omena fahafahana mifidy ireo voafonja amin'ity fifidianana indray mitoraka ity. Tsy maintsy misy fikitihana lalam-pifidianana izany rehetra izany fa tsy atao mba vafotsiny akory raha te ho tandalana. Ny lalam-pifidianana amin'izao dia mazava fa tsy misy artikla na andindalana milaza mazava fa afaka mifidy sy manome alalana ny voafonja sy ny mpilaravinahitra any ivelany fidy. Tokony irosona ny fokonan-doha ary tokony ararotina ny fivoriany antenimera-pirenena izao mba anavaozana ireo lalàna momba io fifidianana io. Ary ny farany dia arotsay ho an'ny fifidianana avokoa aloha ny vola tokony anaovana zavatra fa izay tsy dia mainka any. 5 taona dia tapitra ny fahefany mpitondra hoy ny lalam-panorenana ka any vahoaka ny fahefana.
miteny angany lalam-panondrenana hoe rehefa tapitra ny fitaom-pitondrana filoam-pirenena iray dia miditra teteza mita. Fifidianana ihany no vahaolana fa tsy teteza mita izany ho an'izao fahasahiranam-bahoaka izao. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?